Fa vokatra tsy nampoizina no nitranga teo amin'ny hazakazaka 10 kilometatra. Nifampitana atao avokoa ireo favoris toandry Haja, Heritiana ary Fulgence, saingy indrisy fa nihoaran'i Jean-Claude avy any Antsirabe avokoa izy ireo. Natratra 400 mahery teo kosa no nifaninana teo amin'ny hazakazaka 10 kilometatra tao amin'ity fifaninanana ity no nifampitady ireo sangany rehetra izay nahitana Fulgence avy any Antsirabe sy ny hajanindrem-parany ary Heritiana avy ao amin'ny Kosfa. Raha ireo favoris no nandrasana hiditra voalohany dia nivadika ny rasa fa nipotra tapoka ny tsy nampoizina i rakoton'irina Jean-Claude avy any amin'ny klubany Crone Antsirabe nandrobaka ny larana voalohany 3:30 minitra sy 5:20 sekondra. Narahany andririna oblalaina avy amin'ny Kospenina 3:30 minitra sy 2:30 sekondra ary rasolo Heritiana avy ao amin'ny SPTT nandrobaka ny larana fahatelo. Satria entraînement sy nanaka za mafimafy. Tsy nisy fatahorana venao hoe reo le favoris rehetra ny ray niaraka taminao tamin'ity faninanana ity? Tsisy fatahorana ny satria sport ohatran'ny sport rehetra. Taizany tena hitanao hoe tombony ho anao zany tamin'ilay hazakazaka? Mbola teto Antananariviana aloha mbola nanao. Tamin'le fifaninanana ity zany efa taiza hoaiza dia efa hitanao hoe ho azoko le izy ny alanao le peloton zany? Tany tanàna zany dia zay ny eritreretra ao anaty saina hoe tsy maintsy adaina io satria efa natao. Teo amin'ny sikajy vehivavy ho an'izay 10 kilometatra izay ihany dia raha miandro sombolatiana avy ao amin'ny knaps 20 minitra sy 20 sekondra no nandrobaka ny larana voalohany. Narahany iralisy Irina Marta avy ao amin'ny 3FB 2:20 minitra sy 30 sekondra ary larana fahatelo izy Solonjanahary Ema avy ao amin'ny Kospenina 2:20 minitra sy 4:30 sekondra. Ny mazatra dia misy hatrany ny fandraisana anjaran'ireo ankizy madinika amin'ny marathon toy izao izay mihodina intelo ny kianjana larobia hetsika izay anentanana ireo ray aman-dreny ampiditra ny zanany anao ny taranja fototra atletisme. Zay